tompoko lasy tompoko vavy dia mbola manamafy ny fiarabana efanetiny teo aloha rehetra amin'izao aliny soma fa 5 ny volana aprily taona 2022 izao miditra ao anatin'ilay fandarana izay fa fanarakintsika isaky ny somaly sika iresahana ny fampihavanana arak'izay fonjakevitra etin'ny baiboly sy araky ny soatoavana kristianina izay irahana amin'ny zareo avy eo anivon'ny ekipa laika isika amin'ity alina ity raha iverina kely fohifohy dia tsy nisy ny fandarana tamin'ny heriny miarahana nalala moa ny azon'izay satria dia nanamarika ny 420 taona ny etsim-panafahana tamin'ny taona 1770 sika teto Madagasikara miato kely ny fandarana dia miverina izy miditra amin'ny larana fahafito isika amin'ity aliny 5 aprily ity miaraba anareo amin'ny rahalahy tonga somatsara indray tao anatin'ny fandarana amin'izao alina izao tsisy vinaytsony angamba andry matotsy lafo sy andry mato fitson ya mialohan'ny irisona amin'ilay votoatin'ny fandarantsika ao amin'ity larana fafito ity fandarana mialohan'ny farany izy ity satria miisa 7 reo fandarana izay andeha-pandarana narahana teto zany alonga mba ho fitiantsika satria nisan'ilay fandarana tsy nisy tamin'ny heriny tsara mba ampatsiaivina ho an'ny mpijery antsika ihany hoe inona ny zavatra andresahana farany inona ny zavatra efa voaresaka tany aloha saotra indrindra namana fa manatra ny arahaba efa noentinao teo tokoa ho antsika tsirairay avy mpiray firenena any atokantrano any tia manaraka an'izao fandarana zao noho ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra hoentiny eo amin'ny fiainan'ny firenentsika raha ny tamin'ny tapabolana tokoa no resahana teto dia izao ny hoe efa nojerentsika ihany ny vahaolana amin'ny maha samy olombelona satria Andriamanitra dia miasa amin'ny olombelona fa tsy miasa amin'ny zavatra tsy hita maso olombelona tsika ary olombelona ponety Madagasikara dia izay nojerena aloha tamin'ny tapany voalohany hoe reo ny olombelona fa afaka mamaha olana afaka mifanatona manao izay azo natao dia tamin'ny farantsika tapabolana farany zoma tapabolana farany dia nijeriny amin'ny hoe raha Andriamanitra no mamaha ny olana dia ny famahany azy dia Kristy izy mihitsy no manolotra ny tena ny hofaty mba ahatonga ny olana tsy ho any amintsika any fa tonga dia hoetiny miantefa aminy dia izay nojerentsika tamin'ny farany fanatitra ary tamin'izay dia niresahana mihitsy ny fanatitra izay naneho an'i Kristy ny fanatitra Abela izay nankasitrahana nanaraka ny tolonjotra avy amin'ny Andriamanitra no namaha ny olona nyity planeta tany izay planeta nanota ny odina tamin'ny Andriamanitra izay zany nojerentsika namana fa izy mirahalahy dia ny hoe Andriamanitra mamaha olana ve Kristy ekena ary iny no mitondra ny vahaolana maharitra ary mandrakizay manaona ny fotoatany inona indray no resahana ho an'ny larana fafito ny androantsika dia ijery marina fa efa nijerentsika zay azony olombelona tao tahin'Andriamanitra mba nyherin'Andriamanitra efa nijerena ny araka ny tenenina teo ny tamin'ny farany ny vahaolana entin'Andriamanitra fa androantsika zany ijery zay zavatra mety tsy tamaso zany hoe aiza ho aiza ny tantara ny tany isika aiza ho aiza ny faminaniana mahakasika an'izao toe-javatra misy eto ambony tany indrindra eto Madagasikara inona moa no ambarany faminaniana manana ambarany soratra masina faminaniana mihitsy tsy zavatra efa antraka fa zavatra ho avy atrehana ary izay no jerentsika androany hoe aiza ho aiza no ambarany faminaniana ndreo tsika dia mandeha anjambana fotsiny amin'ny maha olombelona tsika no mirezaona olombelona tsika no mandeha mamaha olana fa inona moa no ambadiky ny rideau ao zany hoe ao ambadika ilay zava-misy iainana sy hita maso ankehitriny raha miresaka ny eto Madagasikara dia ilay tontolo politika sy ny raharam-pirenena ankapobeny izay atao hoe mbola ao anatin'ny fiezahana mikatsaka vahaolana ao ambadik'izay misy lafiny ara-panahy izay ary misy lafiny ho ampahafantarina amin'ny alalana faminaniana ve zany ary minanara faminaniana efa voasoratra taty soratra masina tsy zahay reto no andeha hiteny hoe zao no faminaniana hitranga raha-pitsy ny karazany fa efa misy faminaniana mipetraka ho an'ny tantara planeta tany sy ny tontolo politika sy ny toe-karena maneran-tany efa voalaza ato anatin'ny soratra masina dia io zany no jerentsika androany hoe ohatra ny ahoana tokoa ny fisehon'izay mba tsy handeha anjambana fotsiny tsika ndrao koa tsika dia mamita tena ndrao koa tsika dia manantena zavatra zay tsy tokony ho antenaina ao anatin'ny faminaniana idirantsika zay satria amin'izao fotoana izao be dia be ireo olona mamoaka hoe inona ny mety zavatra hitranga amino avy fahitana no avy faminaniana indrindrandrindra makasika ny raharam-pirenena be dia be ny mpino na ny olotsotra zay mpanaraka toetra raha-pirenena no lasa saina mametra-panontaniana hoe iza ny tena mpaminany ary iza ny mpaminany santoka iza no milaza ny tena marina satria rehefa diniana dia tonga amin'ilay fiteny malagasy hoe
toy ny mpampangolahy anaty katsaka ireo mpaminany ka izay mivoaka milaza azy babany daholo dia fanina ny vahoaka ao anatin'izay nefa mbola hoampitsika ary hoampinareo amin'ny rahalahy fanazavana resaka faminaniana indray izy ty androany araka ny antsony hoe concert des nations voasoratra ao amin'ny baiboly zany ty ny tena faminaniana ity resahan'androany ty ny tena faminaniana amin'izy rehetrarehetra raha vao mivoaka am'ty izy zany a dia fahasasahiny zay miteny fahasasahiny mitondra hafatra nzay miteny ho mpaminany raha mivoaka an'ity fa ity androany ity eny efa nomena tany amin'ny eninjataona talohan'i Jesosy Kristy ka zay miteny ange mampiasa toko sy andininy anaty baiboly daholo fa ho hitantsika rehefa avy eo hoe ohatrany ahoana ny fampiasan'le toko sy andininy namana fa par rapport am'ty zavatra resantsika androany ity a dia le faminaniana nomena any Daniela raha idirantsika avy hatrany zay a inona ary zany raha ho alantsika sarona ny mistery ny ao ambadika izao zavatra misy eto amin'ny firenentsika izao krizy efa mananika nefa taona sy izao fiezahana mikatsaka vahaolana nefa ohatrany tsy mety maro toeran'izao eny ary efa nomen'Andriamanitra namanafa ny tantarany ny tany ny olombelona tsirairay avy efa nomeny teny meloa men'Andriamanitra ohatra amin'ny testamenta vaovao amin'ny alalan'le zanakadala ny tantarany olombelona tsirairay avy sy ny tantaran'ity planeta ty mihitsy amin'ny akapobeny io le tantara hoe zanakadala ny planeta tany ny tantarantsika tsirairay avy dia efa nomen'Andriamanitra hoarin'Andriamanitra amin'le olona anankiray zay niala teo amin'ny ankohonany nanana ray mpanan-karena manana ny ampy tsisy nahory azy ny zanaka faralahy anankiray ary efa niala teo amin'irainy izy dia nianahantra ary ny hafarany niara-ninana tamin'ny biby tamin'ny kisoa mihitsy isary io zao dia maneho ny tantaran'ity planeta tany ity amin'ny akapobeny io na niara moraly na niara-tsaina ninonninona amin'ny akapobeny ny tantaran'ity tany ity dia noho ny fialana teo amin'Andriamanitra dia tantara miamtotongana midina ambany hatrany ny tantaran'ity zanak'olombelona ity fa izao rehefa tonga saina le zanakadala ka natsiaro an'Andriamanitra dia niverina ny atsarany ny fiainany amin'ny akapobeny zay zany ny tantaran'ity planeta ity na ny firenena Comoriana io na ny Centrafrika io na ny Malagasy io na ny Iraniana io na ny Corée du Nord nizaniza atao anatin'ity planeta tany ity dia voafaritra ao anatin'izay ny ara-politika ny ara-toekarena sy ny ara-moraly fa raha ho any amin'ny testamenta taloha isika ao amin'ny Daniela indrindrandrindra dia omen'Andriamanitra ao mihitsy ny ara-politika ny ara-toekarena sy ny sisa ka ny tena tongavana namanafa dia izao be dia be ny olona rehetrarehetra eto ambonin'ny tany sy ho manana vahaolana ara-toekarena ara-politika ary ohatrany manararoatra ny tsy fahafantarany olona ny soratra masina ka miazakazaka mandanga sy teny zavatra maro mba hisotomana ny fahalianany sy ny volany aminy sy ny fahatokisany ekarany eo amin'ny zavatra anankiray mety ho fahefany io na tsy fantatra sy ny sisa ka ny atin'ny tenen'ity Daniela toko faharoa ity dia ny ampitandremana tsy ny malagasy ihany fa ny olombelona rehetra zay meno anay fa tandremy fa raha ny soratra masina ny jerena dia tsy mihatsara ny tantara tsy misy tantara ety ambony tany ka mihatsara ka raha misy olona anankiray zany miteny manao hoe za na zahay ny mahatonga ny ho hiatsara dia laingo zay ao amin'ny Daniela toko faharoa ny ara-politika manokana dia efa nomen'Andriamanitra amin'ny mpanjaka Nebokadnezara ny ara-politika manokana eto ambonin'ny tany raha amin'ny ara-politika zany dia tsy misy politika ety ambonin'ny tany mihatsara tsy misy tsy hitantsika zany zay firenena aiza na aiza eto ambonin'ny tany misy firenena manana politika azo aletahaka tsy misy zany fa ny akabeazan'izy rehetrarehetra dia miary ratsy miasimba avokoa ary izao no nanomezan'Andriamanitra zany faminaniana zany mena Nebokadnezara meny tamin'ny andro Nebokadnezara dia volamena no nanoharana zany politika tamin'ny andro Nebokadnezara zany dia nya volafotsy dia ny avarahana dia ny avy dia avy eo fotaka io le tantaran'le sary olona anankiray nampahitan'Andriamanitra mpanjaka filoham-pirenena anankiray hoe ny politika ety ambonin'ny tany dia tsy mihatsara izany nanomboka teo Nebokadnezara mandrapatonga zao tsika amin'ny teny zao zany tokony tsisy olona sahiteny manao hoe raha tonga eo amin'ny fitondrana izy zay dia mihatsara ny politika na ny toejavatra sisa tsy marina zany loatra ka ny Daniela toko faharoa nodiniana ary eo amin'ny Daniela toko faharoa andininy fa valo amby roapolo dia zao ny voalaza namanafa kanefa misy Andriamanitra ny an-danitra zay mampiseho zava-miafina ka mampahafantatra ny Nebokadnezara mpanjaka zay zavatra ho tonga ny aparaka zany hoe zavatra misy aty amin'ny tantara farany aty amin'ny tantarany tany dia tsy zavatra mihatsara fa niainga tany amin'ny volamena ary efa aty amin'ny fotaky tsika izao iza moa tsy resy lahatra fa tamin'ny andro ny tsiranana nge nafinaritra
dia mbola tamin'ny androny colon aleo ihany izy ny balagasy maro miaritra ny fanjanahantany arakaraka ny namadiana petsy tamin'ny fihetseham-bahoaka eny an-dalambe no mahatonga ny olona matsiaro mitongolo ny Ejipta tany aloha tany zay indrindra ka ny tiana tenena dia izao iza moa tsika tsy manenina hoe tsy alao ihany ve tsy zao crise tamin'ny 2009 maka zao nge ny crise efa crise foana nanomboka tamin'ny 1960 mandrak'izao ary raha ny baiboly mijerena zao mbola ia crise ihany ito hoe zavatra io noho izany ny tena tongava ny namana fady izao tsy manakivy akory zahay sanatry ny vavana dilela fa tsara kosa ny mampafantatra ny vahoaka rehetrarehetra hoe tady apiesona ny planeta ny devoly amin'ny alalan'ny olona rehetrarehetra zay mety mandaingana mamitaka fa tsara ihany nafantaran'ny olombelona rehetrarehetra hoe raha ny baiboly nyjerena dia mety andainga daholo ny akabiazan'ny olona rehetra raha tsy mandinika ny baiboly isika zany akory tsy midika hoe tsy va ny olana sanatry ny vavana dilela meny ny soratra masina ihany ny vaolana ary ara-paminaniana fa omeny koa hoe ny tantarany ty taranak'olombelo ity dia tantara miaratsy miasima raha ohatra ka tsy eo Andriamanitra namana fidy zay indrindra no tiana hovelabelarina androany rehefa malala ny atokantrano any ty velona vetivety ao amin'ny Matteo 4:20 ao dia tantara mihitsy Jesosy rehefa mitantara izy ny amin'ny fifarana zao tontolo zao sy ny fiaviany ny fandravana ny Jerosalema ary rehefa nitantaran'io Jesosy dia misy boky anankiray ao anatin'ny baiboly iray manontolo rekomandeny Jesosy mihitsy hitidiny amin'izany vanim-potoana zany azany no voalaza ao amin'ny toko 4:20 ny Matteo inona zay boky zay dia inona lay fomba ilazana azy hoe zay bokyny Daniela zay izy ovakitsika mihitsy matsy ny Matteo 4:20 dia ny 5:10 dia zao mihitsy niteneny Jesosy rehefa mitantara izy ny amin'ny zavatra hitranga eto ambony tany na politika na sosialy na ekonomika na environnementaly dia zao niteneny amin'ny 5:10 koa raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitorana masina ny fahavetavetany fandravana zay nampilazaina any Daniela mpaminany entre parenthèse oka isaina zay mamaky an'izany rehefa miresaka zany ny afaran'ity planeta tany ity na amin'ny lafiny ekonomika na politika Jesosy Kristy lay tompon'ity planeta tany ity dia asainy misy refereny olona hoe sainy tsara digio tsara le boky Daniela fa misy zavatra efa voalaza ao toko 12 ny toko 7 resahany eo zararoa mantsy ny boky Daniela ny tapany voalohany dia resaka tantara ny tapany faharoa dia resaka faminaniana ary io faminaniana io dia mbola tsy nirevelena tamin'ny androny Daniela asio tomboka se aloha ozy Jesosy tamin'ny Daniela mandra-pahatonga ny any amparany zany hoe zany io boky Daniela anasany Jesosy ny mpamaky rehetrarehetra andinika azy io dia zavatra hitranga aty amin'ny farany namana tsy lava masy teo hoe fanapitra sahady hoe ny amin'ny farany zany hoe zany raha ny tantara no jerena zany dia eo akatoky ny farany tantarany tany zao vaninandro misy atsika zao zay ny resana teo hoe eo am'le tongotra fotaka le nofitany Nebukadnezara matsy dia zao manomboka tany amin'ny loha volamena atraty amin'ny tongotra fotaka zany hoe zany avaina ambony ka hatao amin'ny farany eo amin'ny farany ary mbola hitantsika manaraka hoe inona ny tena mamarana azy fa ny elohan'ny farantsika zany hoe zany akatoky ny minuit gadona ny compte à rebours zéro isika zao zany dia ao anatin'izay zany no omeny Jesosy hoe dinionareo io boky io ina no antony andiniana azy satria ao amin'ny vaninandro farantsika raha ny siantifika no resahana na izy mirahalahy dia zao vanim-potoana ny post modernisme tsika kehitriny zany hoe zany ny mpikaroka rehetrarehetra siantifika iran-tany dia efa resy lahatra fa izao no vaninandro farany tsy misy zavatra ho foronona tsony fa ny eo ihany no karohany amin'ny lany 3000 raha mbola misy zany amin'ny lany 3000 zay vao hijerindray hoe vanim-potoana inona moa zany ary raha resaka toe-karena no resahana tsy mpahay toe-karena fa zavatra hafa no aika fa manana notion ny théoricianna économiste internationaly raha antaninao ny amin'ny modèle anankiray hoe mahatonga ny firenena rehetrarehetra hanakarena dia tsy dia manana ny vaolana zany izy profon'izany ny crise financière internationale reny no miampanga fa tsy mahavita zavatra mihoatra ny ambaran'ny faminan'ny boky Daniela ny économiste na ny politologue eran-tany mahaolana hoe apakaro loha volamena zany hoe zany apakaro iverina tena situation tena izy ny toe-javatra eran-tany ary zay no antony tsy maintsy amantaratsika teny namana tsy lava matsy dia zao be de be matsy no miteny hoe ohatran'izao mihatsara tsy araka ny tenin'ny faminaniny zany no zany dia zao ny toe-javatra nisy nanomezan'Andriamanitra ny faminanina ny Daniela tany alalany nofo Nebukadnezara dia tao anatina contexte na crise ho an'ny zanak'Israely ao amin'ny Daniela toko 1:9 dia misy an'ity azay no mahatonga azy diniatsika satria ao anatina tontolo-kevitra crise koa tsika ny 1:9 dia misy an'izao toe-javatra zao toko 1:9 Daniela
tamin'ny taona fahatelo izy nanjakany Joiakima mpanjakany Juda no nankanesan'ny Nebukadnezara mpanjakany Babilona tany Jerusalema ary nanaovany fahirano azy babony babiloniana ny zanak'Israely ary babo tena mitorotoro tao anaty zany vanim-potoana zany dia ao anatin'io no hoentina Daniela hahafantatra hoe inona moa ny avenir ny firenena rehetrarehetra mitety ny taonjato raha resaka politika no resaka amin'izao contexte ny fanababona mahazo anareo zao dia namoaka Daniela dia io toe-javatra hodinitsika androany no zany zany Andriamanitra zany afaka miasa tokoa Andriamanitra mamaolana Andriamanitra fa oka ho fantatry ny mpitondra rehetrarehetra mpitondra politika ny économiste ny olona rehetrarehetra sociologue fa tsy misy afaka miremonte ny fotaka ho lasa volamena io sary io zany volamena hatramin'ny fotaka io dia manambara dépréciation izy io zany volamena lasa fotaka ary eo indrindra tsika eo amin'le fotaka tsika tonga eo amin'ilay vanim-potoantsika hoe maharatsy tanteraka amin'ny politika araka ny tenen'ny tsy lavo teo hoe fotaka ny nanaorana azy zany araka ny bokin'ny Daniela inona no mety vanim-potoana hiditra indray aorinan'izay satria ho ianareo teo hoe efa mipetraka io faminaniana io ny amin'ilay hoe aty amin'ny fototra zany fotaka fa inona ny ampisy fanantenana hoe isy vahaolana zany raha mijery ny eto Madagasikara fotsiny ohatra miala n'io vanim-potoana voalaza io tsika vanim-potoana inona raha mbola ara-baiboly ihany no resahana no ampanantenan'io baiboly io araka ny faminaniana efa mipetraka satria araka ny teninareo dia efa mipetrapetraka ao anatin'ny baiboly zany rehetrarehetra zany ary tsy manandrify atsika eto Madagasikara sy ny firenena rehetra manerana zao tontolo zao eny ary tsy manakivy akory izay miraha lasa anatreny vava fa tsara fotsiny mandinika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny zava-misy ary tsara petraka tsara efa tanina manafa satria ohatra milaza fitotongana sy fampitehana ny zavatra resaka teo hoe volamena fotaka ny hafaranige dia tonga le vatsony an-dahantanana ary raha tsy tonga le vatsony an-dahantanana dia tsy laitra ny ainana tsony teto ambonin'ity tany ity zany nitoen'le Matthieu 24 navakiny namana fidy teo hoe raha tsy mahafoezina zany vanim-potoana fotaka izany dia tsisy nofovonjeny ty ambonin'ny tany zany hoe raha zao tontolo iainana zao no mbola hotoizina fa tsisy intervention an'Andriamanitra mijaly ny olombelona eto ambonin'ity tany ity jereo fotsiny hoe namana faha ny olombelona zao efa eny amin'ny zordira no maka sakafo ny olombelona sasany miaraka amin'ny toto reny zavatra traka teny bypass reny mandona olona anankiray ny fiarana ankiray dia mitsoka tsy hitatso amin'izao tsika amin'teny zao dia feno grève eto ambonin'ny tany jereo ny crise ny amerikana sy ny iraniana jereo ny zavatra mitranga ny centrafrika jereo ny zavatra mitrangany amin'ny arabo vonon'olona tsy toko tsy foroana ny Syrie jereo ny aretina eto ambonin'ny tany zany zavatra rehetrarehetra zany mbola hiampy ny sida hiampy ny anoanina sy ny grippe aviaire sy ny aretina sy ny sisa ny hafaran'ity tany ity raha tsy miditra Andriamanitra dia tsisy nofovonjena ntsony alohan'ny olombelona rehetra maty daholo noho izany tsy mijano nefa ny Daniela toko faharoa fa ny Daniela toko fahaefatra ohatra ny te hiditra sady ana manafidy sy fa hoe misy zavatra toron'Andriamanitra anatin'le zavatra mitotongana hoe ity misy zavatra anankiray mitotongana fa ity solution io Nebukadnezara ny men'Andriamanitra fahitanany amin'ny farina manafidy sy fa dia izao nanao adalany Nebukadnezara rehefa hitan'io fahitana men'Andriamanitra io Nebukadnezara dia neritreritra tao anatin'ny sainy manao hoe hovaiko izy ny tantarany men'Andriamanitra anangana sary olona anankiray izy sary olona volamenatra ny atapitokatra ny apaladia zany hoe tsisy fiovaovana hoe volafotsy varahana fotaka fa tena neritreritra Nebukadnezara hovaiko ny tantara hovaiko ny faminaniana ny profesia dia nanangana olona izy dia nangataka ny olombelona teto ambonin'ny tany Nebukadnezara hoe oka zay olona teto ambonin'ny tany ekoaka amin'ity sary olona volamena 30 mètres natsangako ity dia toy izany ny toe-tsaina misy eo amin'ny mpanao politika amin'izao tsika amin'ny teny zao tena mianaka io toe-tsain'ny Nebukadnezara dia toe-tsain'ny démon tany an-danitra neritreritra ny demony ho adversaire an'Andriamanitra anohatra ny baiboly anohatra ny faminanian'Andriamanitra ary dia zany zao zavatra mitranga hoe zay olona rehetra mitranga eo amin'ny télévision eo amin'ny gazety na any an-dafy na ty aiza reza dia hoe zany anova ny toe-javatra zany izy zany tena zavatra ary zay le atahorany amin'ny rahalahy mahatonga any amin'ny teny ty amin'ny teny baiboly ty okitsika hitaraka sao dia mitovy amin'ny Nebukadnezara rehefa tonga tao amin'ny Nebukadnezara izy saina hoe hovaiko ny tantara hovaiko ny hevitra dia navadika Andriamanitra niala tamin'ny olombelona Nebukadnezara ary lasa mihinana ahatra ary ovakiko vetivety io Daniela toko fahaefatra io rehefa niavonavina ny fon'ny Nebukadnezara ary angatahako ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara mba tsy hitovy amin'ny Nebukadnezara eritreritra hoe za sy mpanao politika rehetrarehetra eritreritra hoe za nanova ny toe-javatra tsy mitrangy zany tsia
rehefa tonga teny bokadiny zany toy izy andriamanitra oloana iala amin'olona ianao ary hofonenanao ho any amin'ny bibidy ary ampinanina ahatra toy ny omby ianao ary hokotsa ny andony lanitra fetrandro fito no olaniana aminao ambara-pahafantatrao fa ny avy indrindra ny manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka ny manome an'izany azay ity hiditra amin'ny politika Madagasikara andriamanitra dia miteny tamin'ny Nebokadnezara tsy mety zao ataonao zao Nebokadnezara noho izy avinavinao zao dia atao mitovy amin'ny omby ianao tsy petraka ao anatin'ny lampa-panjakana tsy hihinana fromage tsy hihinana ronono fa hihinana vilona mitovy amin'ny omby satria tsy fantatrao fa andriamanitra ozy izy manome fanjakana amin'izay olona tiany eto ny tiany aro lahatongavana tsy misy fanjakana mitranga na aiza raha tsy andriamanitra ny mametraka azy indrindra aloha tsika ny tonga dia apetrako ny fanontaniana hoe misy karazany roa mantsy raha ny fomba raha politika eran'izao tontolo zao ny akarana amina fitondrana dia eo ny voalaza ombinombino hoe fomba ara-demokratika ary misy la hoe amin'ny alalan'ny fampiasan-kery andriamanitra ve tsy mifidy fa rehefa tiany apetraka ny olona na amin'ny fomba ara-demokratika ny fifidianana satria misy ny fiteniny hoe feon'andriamanitra feon'ny vahoaka sa rehefa sitrany ihany ko na amin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana raha hoe dia eken'andriamanitra ny isina mpitondra anankiray tompoko ny tena marina ny tenin'ny romana dia milaza hoe oka ny olona rehetra anaiky ny fahefana lehibe misy fa avy amin'i Jehovah zany fahefanizy ny fahefana misy eo mitaly anankiray rehefa misy fahefana zany eo dia teneny soratra masiny avy amin'i Jehovah naveza itorana naveza naveza izy namana fa matoa andriamanitra ny no mifeny zavatra rehetra andriamanitra no mifeny zavatra rehetra fa matoa tafapetraka eo mety tsy avy amin'ny andriamanitra izy ohatra fa navelan'andriamanitra no tafapetraka eo mety tsy avy amin'ny andriamanitra fa avela ny tafapetraka eo ny antony de zao misy le demokratika zay tena hoe fidim-bahoaka ndao ataotsika hoe iny ve ny tena akasan'andriamanitra satria manaraka ny feom-bahoaka mbola tsy confirmetika zay fa manaraka feom-bahoaka ny anankiray zany ohatra hoe insurrectionnel misy iontranga eran-tany io de zao ny dikany matoa reny avelan'andriamanitra mitranga mba ho fananarana ho an'ny zanakry ho an'ny vahoaka malagasy ohatra ny zavatra mitranga fahababolana eny tena marina tsy avy amin'i Jehovah reny fa noho ny zanak'Israely zay manota miala amin'i Jehovah dia avelan'andriamanitra hitranga fa amin'ny debabo any izy vao tonga saina zay vao mitady amin'i Jehovah ka avelan'andriamanitra mitranga izy fa tsy voatery avy aminy io zany zay zavatra misy mety misy izy avy amin'ny tena hoe fidianam-bahoaka mety misy zany tsy avy fidianam-bahoaka fa avy amin'ny zavatra hafa fa zany rehetra zany dia avelan'andriamanitra hitranga fa raha ohatra ka manota ny vahoaka diso ny firenena anankiray dia avelan'andriamanitra hitranga dia ao izy no manana trasy ao izy no miantra azy hitanareo zay zany katoko zany no ditra ny fonareo no otanareo dia rehefa aveo andriamanitra manangana azy indray mandeha tsika zao eroso anatina fifidianana zay ny vahaolana ekena araka ny fifanarahana politika zay napetraka teto amin'ny firenena ary iverina hoe ankatoavy ny fianakaviam-beresam-pirenena amin'izao fotoana zao hatramin'ny fotoana namoandry zareo teo anivon'ny senita ny tetiandro mpifidianana indrindra ny fifidianana foloam-pirenena manao katsy tsotsotra maimaika eto raha ireo zay efa nanao fanambarana ofisialy miampy an'ireo zay tompotombanana fa efa mizotra makany amin'ny firotsahana dia angamba mety ho any amin'ny 30 ano any no isan'ireo potsaka ho fidiana ifaninana ny mahamaritoerana ny fitondrana anankiray avy amina fifidianana nefa dia ny vato azony ary indrindra ny fahazotoan'ny mpifidy mandrotsaka vato anifan'izay adidy zay ny fanazavany andriamatotsy lavo teo ohatra malasa heritreritra ihany raha ohatra ka zay ny démarche na paikady everina ivoahana ara-politika ny amin'ny hoe tsy misy ny politika tsara ary mpandainga daholo mpanao politika zay mieritreritra fa hanovany io zavatra mitranga io satria aloha tsy hodinona ihany ko fa rehefa miresaka fifidianana dia ho avy tsy ela ny fotoanan'ny propagandy ary tsy isy mihitsy candidat ilaza fa tsy hanao zavatra na tsy havita zavatra na oviana na oviana izay zavatra miresahana rehetrarehetra zay somary lavalava kely ahako tsy lasa misarika ny olona hokivy ary emotra ka ampitombo ny tahany tsy fandraisana anjara ao anaty fifidianana ary mbola tsy hamaritoerana indray an'izay filoha na fitondrana hipetraka io ve izay fomba fanazavantsika zay ara-baiboly alao toizako hatrany fary le tenatena manafa ny roa zany zavatra tiako resahana
voalohany zay mitovy amin'ny abokadiny zara oka zany ho raisitsika tsara le teny teo hoe Andriamanitra miavy indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome an'izany ho an'izay tiany. Nebokadnezara dia nahazo lesona sy fananarana tany am-pihinanana ahatra ary engany eny any ny firariko dia zao engany hoe zay rehetrarehetra hiakatra ho fidina mba tonga dia hitovy amin'ny Nebokadnezara zao tsika amin'ny teny zao ka tsy analan'Andriamanitra ao anatin'ny zavatra ao anatin'ny tantara ao anatin'ny zavatra atao fa ny zavatra tian'Andriamanitra aseo dia zao reo folo rehetrarehetra reo mpitarika rehetrarehetra manala an'Andriamanitra dia azon'Andriamanitra atao no manaisotra azy zao dia zao ary mahatonga azy ho any mitovy amin'ny omby dia klasy tiako resary kanefa koa ao amin'ny Daniela toko faharoa namana fa ary eo amin'ny andininy faraka amin'ny roapolo dia zao ny voalaza mamaly kely le teninao teo Daniela toko faharoa andininy faraka amin'ny roapolo dia zao ny voalaza Andriamanitra ny mandahatra ny andro sy ny fotoana Andriamanitra ny manaisotra mpanjaka sy manangana mpanjaka izy no manome fahendrena ho an'ny endry sy fahalalana ho an'ny mazava saina ny tiako hitsaritana ny saintsika zany dia zao Andriamanitra ny manaisotra mpanjaka sy manendry mpanjaka alohan'ny zavatra rehetrarehetra zany dia ny tokony ataon'ny malagasy zany zao tsy araka le teo tsy tokony hoe kivitsika na disy fanantenana fa ndo iverena le Jeremia vakitsika taloha iny namana fa Jeremia toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo vakitsika vetivety tsy tokony ho kivy zany tsika anatreha'le zavatra andesahan'ny famenana teo fa ity misy teny lazain'Andriamanitra mamaly an'izany teny zany Jeremia toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo dia zao ny voalaza kanefa kosa ekeny ny elikao fa tamin'ny Jehovah Andriamanitra ao no nihodinanao ary nivezivezina kany amin'ny hafa ianao teny ambanin'ny azo maitso rehetra fa tsy mba niainy ny feoka ianao dia eo amin'ny andininy fa efatra ambin'ny folo miverena ary zaza-piodina hoy Jehovah fa zao ihany mivadinareo ary angalako iray isa-tanàna ianareo sy roa isa-pokony ka hoentiko any ziona ianareo dia omeko mpitondra araka ny sitrapoko ianareo ny faniritsika malagasy dia zao misy candidat telopolo reo ndo tsika hiverina amin'Andriamanitra ndo tsika atoky an'Andriamanitra le mifehy tantara ny teny Daniela toko faharoa tenena namana fa dia zao Andriamanitra no mifehy tantara sy mitondra ny tantara Andriamanitra no alfa sy omega ary azon'Andriamanitra atao mihitsy ny manome mpitondra tena mety amintsika malagasy noho izany tsy tokony ho vakisaina zany tsika hoe iza no fiditsika fa andao Pluton zany ndo azakazaka eo amin'Andriamanitra hitaraina amin'Andriamanitra itsika mba hanomezan'Andriamanitra tsika flo feno fahendrena araka ny sitrapon'Andriamanitra fa raha sanatry mivava mbola mitovy ihany ny zavatra hitranga dia zao hivadibady 2001 2009 dia vezivezy eo foana toezavatra tsisy miova mihitsy ny tiana hotenena dia zao satria mpitondra tenin'Andriamanitra zay mirala reto dia zao tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny tantara Andriamanitra ary makataka malagasy alohan'ny fidianana filoam-pirenena ndolo hiverina amin'Andriamanitra tsika miverena ozy izy ry zaza-piodina dia ameko filo araka ny sitrapoko ianareo namana fa ia ny fanontaniana mipetraka eto hoe le fantanina teo dia hoe ny amin'ny fidy le olona mpanantena propagande mampanantena zavatra tsara ny tena marina ane raha ny olona no mandinika tsara dia ny mpanao politika zany a tia manao démagogie fa ny tena marina tsy ireny démagogie ireny no zavatra réalisena jereo anefa ny économiste international ny économiste rehetrarehetra dia miconfirme ihany io faminaniny io ny tena marina satria ny économiste zany a raha économiste no antaninao hoe ahoana ny ahatonga mividim-bary eto Madagasikara ho roapolo ny kapoka tsy misy économiste afaka hamaly hoe oui azo atao roapolo ny kapoka ary azo averina am'izany zany hoe averina volamena zany ny tena théorie mazava ary zany ny tokony hoteneny zay mpanao politika dia mitady hoe iza no filoam-pirenena ho lany eo afaka mifehy ny vitesse ny inflation zay no tokony propagande intelligente ary rationnelle resaka rationalité fa mba nandalo tao midekisa ihany zay no tokony tenenina hoe iza no filoam-pirenena afaka mifehy ny vitesse nyle fitombony vidim-piainana zay ny filoam-pirenena tadiavina afaka mifehy azy zany hoe tsy galopante io vitesse io fa raha miteny anao hoe
io a tena averyko arary folo ny kapoka ny vary démagogie ary laingy zay satria zay le manao hoe andao averyko volamena io zavatra io a tahaka ny avinaviny Nebukadnezara zany hoe zany zay le tenen'ny famin'ny Daniela hoe mitotongana le izy ny économiste rehetrarehetra de manaika zany fa lalàna nitondra sy ny tinady ny fiainany eto ambony firenena be de be ny mpihina anazy mitombo ny vahoaka nefa zavatra jifainao miakely mazava loatra tsy maintsy mitotongana io zany zay le aseho ny inflation hoe niazakazaka izy fa zay nitadiavina rehefa manao propagande zany ny candidat de aza fitahana le vahoaka hoe ataoko roapolo kapoka ny vary fa mitenena hoe ho fehezitsika ny vidim-piainana zay zany ianao zany no tena manao contrat social amin'ny firenena azo refesina ny fahombiazanao fa vao mitena anao hoe tena averyko roapolo io tena tsy misy fredolny rano tena tsy vidina ny hôpitaly tsy vidina ny fanafody mety azo atao zany fa zay le démagogie zay le izy zany no zany io faminan'ny Daniel io a tazana izy io ao amin'ny théorie économiste théorie économique tazanao izy io ary mazava be de iverina vetivety aho hoe ampifanesiko am'izay resaka zay rehefa nahita nofy Nebukadnezara tsy fantany le nofy hadino ny tena marina hitany nampiadiny sainy satria izy ahoana no avy nyty fitondrako ty izy de nahita nofy nasehon'Andriamanitra azo valina sosiany dia tsy tadidiny le nofy ary rehefa tsy tadidiny de niantso izy zao mantsy ny voalaza ny toko faharoa ny andiny voalohany sy ny faharoa azafady ny andiny faharoa toko faharoa ny andiny faharoa de nasain'ny mpanjaka anantsona ny ombiasy ny piskidy sy ny paranaody sy ny kaldiana hilaza amin'ny mpanjaka ny nofiny de tonga ireny ka nitsangana teo anatrehany mpanjaka fa ino ny tohiny tantara ary amin'ny andiny fahafolo ny kaldiana namaly teo anatrehany mpanjaka hoe tsy misy olona ety ambonin'ny tany mahay milaza zany nofiny mpanjaka zany fa tsy mbola nisy mpanjaka na dia izay lehibe sy mahery aza nila zavatra toy zany tamin'ny ombiasy ny piskidy ny kaldiana ary sarotra ny zavatra nytaniny mpanjaka ka tsy misy mahay milaza izany eo anatrehany mpanjaka afa-tsy ireo Andriamanitra izay tsy manana ponenana amin'ny nofy ihany milaza zany fa nizaniza olombelona io kaldiana io a tao ny philosophe tao ny économiste tao ny mathématicien tao ny piskidy ny astrologue ny ombiasy zany hoe zany tao ny fitondram-panjakana na nytanina ny heviny mba hamoaka hoe ohatrany ahoana ny avenir ny hoavy ny tany sy ny politique ary ny économie tsy tafavokany tsy fantany zay indrindra no tsy anasany baiboly hoe ndany ianao manontany mpanandro ndany ianao mantao satria tsy mahafantany zany reo Andriamanitra ihany na le kaldiana sy le mathématiciana sy ny économiste tao fotoanandro tao amin'ny empire babyloniana de niteny mihitsiny hoe tsy misy olombelona afaka milaza an'izany reo mpanjaka afa-tsy Andriamanitra ihany niaiky zany ny reto milaza azy fa mahafantatra ny amin'ny politika ny toe-karena rehetrarehetra io fa hoe Andriamanitra ihany no afaka mahafantatra ny hoaviny tantara sy ny toe-javatra misy noho izany ry ava-malala noho izany manjary voafitakytsika ary manantena zavatra zay mety tsy hitranga raha tsy Andriamanitra araka teny tsy lavo no miditra ao anatin'le tantara dia toizako vetivety irizy my rahalahy rehefa nandeha le nofy eo amin'ny andiny raika amby efapolo de misy azao toe-javatra zao ny andisy 20 anao ary manarakaraka anao de isy fanjakana hafa hitsangana ambanino ianao izy ary isy fanjakana fahatelo koa izay varahana sady manampahefana amin'ny tany rehetra ary ny fanjakana faefatra de mafy toy ny vy fa toy ny vy mahatorotoro sy mahamongomongo ny zavatra rehetra ary toy zany no famakivaky ny vy rehetra de toy zany izy no famakivakiny sy anorotorony azy ireo zany le talohany le fotaka fa ny andiny raika amby efapolo kosa de manao hoe ary satria hitanao ny tongotra sy ny ratsa-tongotra fa nitapany tanymanga mpanefy tanymanga ary nitapany vy no fanjakana mizarazara izy nefa hisy herimby ao aminy satria mahita vy miharo tanymanga mbola fotaka ianao ary toy ny ratsa-tongotra nitapany vy nitapany tanymanga de toy zany ny fanjakana nitapany izy izy ho mafy nitapany ho malemy ary toy zany nahitanao ny vy miharo tanymanga mbola fotaka de ho toy zany no hiharoany amin'ny taranak'olombelona nefa tsy hitambatra izy de toy ny tsy fetezan'ny vy miharo amin'ny tanymanga raha mietrehitra zany tsika zany fa misy toe-karena mihatsara marina efa seho mihitsy fa io vy io zany de niainga tamin'ny empire romane ary ny empire romane mizarazara folo de tsy iza fa ny union européenne fa ao anatin'izay misy firenena fotaka marefa de tsy mety tafaraka izy tsy mety mikambana misy fampihavanana tao izy io hiharony amin'ny taranak'olombelona amin'ny baiboly anglisy izy io de teneny mihitsy hoe alliance humaine mihitsy atao zany hoe ina ny ahatonga fitondram-panjakana mba handeha anaovana alliance be de be mifanatona ny atokaty fa tokaty hoe mba anaovana le isiny le vahaolana fa zao mety misy any le fanatonana le vahaolana fa raha tsy ao Andriamanitra de teneny hoe tsy ety mitambatra zany hoe zany ny consensus rehetrarehetra hoentina hamahana olana eto ambony tany
ny politika ny ekonomika de mety andamoka foana satria tsy mety izy tahaka ny fotaka sy ny vy ahoana moa spécifiquement no ampitambaranao visy fotaka ho lasa ho iray na misy elanelana visy fotaka tsy mety zany ary teneniny faminanina tenenin'Andriamanitra hoe ho tadiaviny zany isy aliasan'olombelona ho atao amahana azy verina amin'ny toedra raha eto Madagasikara sika ao anatin'izao hoe fiaonana fampiavanana sy fampiraisana izay a sy ny hoe mety tsy ahatanteraka azy raha tsy ao Andriamanitra inona no ilazana fa ao Andriamanitra inona ny masotsivana ilazana fa tsy misy Andriamanitra ny fampiaonana eto zao mahatsiaro tampoka amin'ny hoe ny FFKM mampiantso ny dinika amin'ny samy malagasy anokafana devitra ankoatran'ireo entité folo zay mpanaoson'iny tondrozotra raha mandeha io zany ahoana ny ilazana fa ao Andriamanitra na tsy ao Andriamanitra raha mandray mimpiangonana anakefatra isan'ny lehibe eto Madagasikara nefa no ampiantso mitarika an'izany eny tompoko ny ilazantsika fa ao Andriamanitra na tsy ao Andriamanitra ny tena marina zany ny olombelona tsy afaka mandrefy ao Andriamanitra na tsy ao Andriamanitra zay mirahalahy reto zany tsy Andriamanitra fa ny fotsika tsirairay avy raha ohatra zany ndao rasitsika mihitsiny hoe ny FFKM manonao an'izany raha ny FFKM manonao an'izany de oka ny FFKM izy efatra am'raha lasa dimy rahalahy izy ireo oka izy tena angataka amin'ny Jehova ary oka izy hahatonga hahaantso an'le fampiavanana hoe ho Andriamanitra ary zay no nanovantsika antso foana atao anatin'ireo volana ane satria izay le préalable ndray mandeha mantsy vao niainga ty fandaranty de ozy ianao hoe tena ahoana moa zany rehefa mihemotro io fifidianana io de ozy zahay mirahalahy tsy de manina ny fiemorana ny fandrosony fa ny zava-dehibe le eo alohany ity le Andriamanitra tokony atao lohalaharana fa raha lohalaharana Andriamanitra nizaniza manatateraka le fampiavanana na FFKM io na UFFM io na atao hoe institution hafa na avy any ivelany na eto atoerana rehefa ao Andriamanitra dia maharitra le izy fa rehefa tsy ao Andriamanitra dia averina foana rehefa tsy ao Andriamanitra marefirefy le izy de tsy ahitana fivoarana fa lasa ohatrany hoe zavatra miapotika de mampivakivaky hatrany zany no zany zany Andriamanitra tsy maintsy tafiditra ao anatiny toe-javatra amin'ny politika Andriamanitra ne no tompo zao tontolo zao hoe Andriamanitra no tompon'ireo mpitondra ireo Andriamanitra no tompon'ny fiarahamonina Andriamanitra no tompon'ny vahoaka zany hoe Andriamanitra zany tena ao ambony ny toe-javatra politika izy nisy fanoarana tery aloha noraisiny Andriamatontsilavo mikasika ny hoe sary tarafana ny zanak'olombelona rehetra sy ny ety amin'ny planeta tany momba n'ilay zanakadala ka niverina indray rehefa avy niaina n'ilay toe-javatra mafy dia mafy taorinany alaniny tokantrano indray izy dia niverina ary niverina indray ilay fiainana manara-penitra sy ilay fiainana nety tao an-tranony indray ny zava-misy am'izao aiza raha oarina amin'izay tantara zay ny fiainantsika eto Madagasikara misy famantarana fahana matsapa ave hoe aiza ho aiza n'ilay fotoana amin'io tantara io mety misy amin'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy mbola ao anatin'le mitsoka sa efa mba ary amin'ilay manomboka miverina ao any an-tranony rainy sa ahoana fahatsapanareo azy amin'izao satria be dia be ny olona na ny mivaina eto amin'ny fandarana atao amin'ny matevy fotsiny samy milaza hoe mila miverina amin'Andriamanitra malagasy fa rehefa miresaka Andriamanitra dia samy manana ny Andriamanitra resahany ihany koa eo ka eo ny mahatonga ny fanontaniana hoe aiza ho aiza isika eto Madagasikara raha maka sary ohatra n'izay zanakadaly zay mbola mikarenjy miaraka amin'ny kisoa ve sa la efa tonga saina verina tsika zao sa aiza ho aiza zany tsika zao raha ny faminaniana raha baiboly sa famantarana misy eto Madagasikara mengy amin'ny zava-misy le tantarany zanakadala vetivety dia ao nangalatsika leso rehefa lasa le zanakadala de ozy soratra masina ny elany ny fanana de ny elan'ny namana izy de rehefa ny elan'ny namana izy nanomboka lasa 4 mi lasa clochard zany ary ao amin'ny andiny fa 10 de amin'ny toko fa 10 andiny fa 10 ao amin'ny lioka de zao mivoalasa de nandeha le zanakadala ka niankina tamin'ny tompo-tany anankiray tamin'izany tany zany ary ny raha ny tany atsa ihany kisoa ary satry ny amen'ny kibony amin'ny voankazo fihinany kisoa fa tsy nisy nanome azy ny toe-javatra misy eto Madagasikara amin'izao tsika amin'ny teny zao dia namana fa ny société rehetrarehetra ny any amin'ny toerana rehetrarehetra dia manambara zany fiainana mitotongana izany toetra mitovy amin'ny biby mihitsy ny zavatra misy eto Madagasikara dia tsy mpanao politika ihany nge tafiditra na ny mpitsara na ny polisy na ny mpandraraha na ny ekonomista na ny mpanao politika na ny gendarme na ny colonel tsy hitantsika anatin'ny gazety ve fa tsika rehetrarehetra mihitsy manao adalana am'izao tsika amin'izao mitovy amin'le zanakadala zany hoe mitovy mihitsy amin'ny laharana misy amin'ny biby mibiby ary mbola ambony fa zao namana fa arak'le teninao teo andiny 7 ary raha
ary nodiny sainy de hoy izy indrisy mariny ny olona karamany ndraiky manakanina be dehibe fa izao kosa maty misary eto iainga aho de ody any am'raiko ka anao amin'ny hoe ray eo efa nanota tamin'ny lanitra sy tena tianao ny any angatahako de izao mbola tsy resy lahatra ihany fa tsika rehetrarehetra ny tsika rehetra mihitsy any am'izay ambony indrindrany a ny aty ampivombony aty ny aty amin'ny fariny ambany hoe tena mikorosofana angeny malagasy bois de rose ranantsika namana fa eto amintsika ny volamena eto amintsika koa to misy petrolina be tsy toko tsy foroana hoe inona ny tsy ananantsika nefa tsika ohatrany hoe zanaky ny mpanan-karentsika nefa tsika jerevo malagasy mahantra mijaly tsy afaka raha ny avoakan'ireo statistika maneran-tany dia anisan'ireo firenena folo mahantra ety amboniny tantsika mikorosofana nefa zany malagasy any be voankazo be vary be arena zany hoe mpanan-karena fa lasa mitovy sanatria ny vava amin'ireo olona 4 raha firene ty ambony tany eo indrindra mantsy loatra ny tiako anampiana kely hoe akoatra ny eto Madagasikara rehefa mamerina kely ataotsaika eo zao mandinika hoe iza marina moa ny firenena zay atao hoe milaza kristiana na be kristianina ao aminy ka tena hoe manan-karena zany am'izao ary mandeha ny toe-kareny ohatrany tsy de mahita fa mandinika enao hoe iza ny firenena arabo fa ny firenena arabo nefa de magaga fa zay silamo izy a fa petsaka iza ny manan-karena aiza moa ny tompon'ny petrole fa tsy ny firenena arabo ohatra petsaka nefa ny firenena zay miteny hoe kristianina izy maro isa kristianina fa mbola sahirana no ny firenena arabo na mbola atao hoe mangasiasy any eo anatrehany fiakatr'ireo dragona avy atsy azia atsimo atsinanana amresaka toe-karena tsy tsika ihany zany inona mihitsy ny olany firenena zay be kristianina mahatonga azo toy zany am'izao fotoana eny ary aroa tenena manafidy a ty sarika ansaitsika feny jola ny firenetsika feny mpamitaka feny mpangalatra feny mpanompo sampy ny tena marina de zao reo olona manana an'andriamanitra ka miala amin'andriamanitra ohatran'ity firenetsika ity de mitovy sanatria nyvavaladindrela mitovy amin'ny biby ny klasy misy azy fa ny any tena tiako atonga namana fady zao engany mba hody ny sain'ny firenena malagasy tsy fifidianina ny mamaika atsika za de mino mihitsy na tsisy fifidianina reto amin'ny firenetsika fa tonga sainy reo mpitondra atsika reotra nebokadnezara de iovy ty firenetsika ity ndo vaitsika re folo eo fa itovy ihany ny zavatra io sany mety gravy aza fa ny tena tadiavina de izao okare mba samy tonga atsy na hiratra amin'ny masotsika itodika any amin'andriamanitra ary zay mirahalahy reo de manana programa iny mba misy toerana namana fa afahantsika mivavaka afahantsika miona afahantsika miresaka raha ifidy olo tsika hitady olo izany afaka andaminy ty firenena ty de tsy misy andriamanitra ny afaka mamahanyty fa reo tsika efa mitondry reo efa manana fahefany reo mangataka anareo zay mirahalahy reto raha ohatra ka mitodika any amin'andriamanitra isika ka mibebaka oatra nebokadnezara nebokadnezara nge de nataon'andriamanitra mitovy amin'ny ombe fa tonga sainy nebokadnezara tsy mila soloina tsy mila hoe soloy nebokadnezara sy fanjaka hafa fa rehefa nitodika izy de niverina am'lohany ny fanjakana ary noarin'andriamanitra am'le fanjakana volamena tety ambonin'ny tany izy zany hoe ny volamena de mety hitovy amin'ny omby any fa rehefa tonga saina miverina amin'andriamanitra de miverina eo amin'ny volamena ihany ka sanazakazaka ihany ny fotoana le fantanina ankireto agnomba nofa le fidelina hoe nahoana ny firenena zay milaza hoe petsaka kristianina to ohatra sahirana ara-toe-karena kanefa reo firenena arabo manaraka fona silamo na ny boudista any faritra azia atsimo atsinanana ohatra ny misongadina am'zany toe-karena zany fotoana zao lasa lavitra ento misy valiny mety maromaro ary mety hoanina ny azo ambara fa zao fotsiny a za ndray raha vao tonga de valiko izy a de tsy de marina feno ny hoe firena kristianina eto ambony tany mahantra raisy fotsiny a norvege zany firenena norvege zany a zany ny tena feno ny fivavahana kristianina fa jereo zany toe-kareny norvege zany ny filoham-pirenena tonga ao norvege a dia tsy mba karama no tonga avany eo fa ianeo ny fitiavana firenena ary ny momba ny information financière fitantanam-bola mpanjakana de azonao vakina alefa mivoaka amin'ny écran eny andalany norvege ary norvege zany isa tena misambatra firenena suisse ohatra zany suisse zany firenena kristianina zany isa kristianina ary tena raha tadiavina fivavahana kristianina ry suisse ry allemagne jereo fa allemagne io a en Allemagne de be kristianina avy tany any Lutera no mipoitra réformateur kalaza teto ambonin'ny tany ary jereo fa raha ao en Europe Allemagne ny kalaza ny toe-karena fa jereo la France fa somary marefo izy satria tsy de tena mivavaka firy izy fa na izany zany hitanao a tsy ho marina zato sanjato ny hoe ny firenena kristianina sahirana na io Chine io ane manomboka idirany fivavahana kristianina izy Henri Correre fa manomboka idirany fivavahana kristianina fa zany koa no milaza fa Andriamanitra ane tsy manavakavaka ka tsy hoe raha tsy kristianina le firenena nefa misy fahatorana an'Andriamanitra ao
andriamanitra ny mijery ny fony tsirairay avy misy fatorana n'andriamanitra ao anatiny misy lamina mafinaritra no zany tsy hoe zay fa ny tena olana ao amin'ny firenena kristianina de zao a ny fivavahana kristianina mantsy tsy ohatra ny fivavahana gentilisa ny fivavahana gentilisa de zao a manaiky fa io andriamanitra ivavahana fa andriamanitra tezitra be izy io a ary tsy manaiky raha tsy ampitonena amina fanatr'olombelona zay ny fivavahana gentilisa ny fivavahana kristianina de tsy mba zay fa andriamanitra mamindra fo io de be de be ary zay ny tena tranga manararaotra n'io andriamanitra mamindra fo izay kristy efa maty no mamela elokio ny olona dia mety zay no lesoko amin'ny fivavahana kristiana ary zay no anaovana antso amin'ny olom-pirenena rehetrarehetra hoe tsy zay ny fivavahana kristiana fa mitondra lozonao atsika fa te amaraparana namana fa ity no tiako amaraparana sady mamarana mihitsy tsika ngamba dia horesanareo ihany koa akoatra lay te famaranana lay resaka hoe toerana araky ny fanatsiaky ity ry malagasy piray firenena no tiako resahana rehefa babo zanak'israely tany Egypte efa jato taona dia sepotra ny firenena jiosy tam'zany sepotra tsy misy fitsaharana 7/7 efa tsy nomena azy tsony ny sabata zay fiankofana am Jehova mba ivavahany fa de tena vao maika tsy nasina mololo manao briky zany 7/7 dia niantso andriamanitra ndanare arona sy Mosesy midiro makao amin'ny farao ary de nisy négociation impolo miantaona négociation mitadiavana hoe ahoana ny amoahana zak'Israely ao amin'ny crise négociation mandeha tsy nety io négociation io tsy nampivoaka zak'Israely avy eo afanandevozana raha tsy efa tamin'ny fahafolony inona ny négociation inona ny solution ity eo amin'ny toko faharoa amby folony Exodus toko faharoa amby folony Exodus ny 120 ity no tena ity ny négociation namahany olana tamin'ny farany dia nampanalainy Mosesy ny loholona Israely rehetra ka hoy izy taminy mandehana ianareo ka maka ondry ho anareo araka ny fokom-pirenenareo avy ka vonoy ny pasika zay zany no vaolana farany asehony Mosesy ny fahagagana mba manao koa ny ombiasa atsipy ny tehina mba mampitsipy koa ny ombiasa de tsy hita hoe aiza ary hinarino atao raha zany ary fa tamin'ny farany nasehon'andriamanitra hoe tsisy zavatra mivaha raha tsy Andriamanitra de le zanak'ondry natao ny antso de isa tokony ambaravarana mamona n'le ondry de atete eo amin'ny tolambaravarana ary iny no vaolana farany de zay nanaiky an'izay ary zay ny antsona ny voaka malagasy raha tsy mbola raisina Kristy ao isan'ny tokantrano eto Madagasikara isaky ny ménage eto Madagasikara dia négociation tahaka tamin'ny farao ihany to manaiky any farao fa zao andaninareo fa ajanony ny harenareo ndaninareo fa ajanony ny lehilahy letrarehetra ndaninareo fa ajanony ny ankizikely zany hoe zany misy zavatra retenu foana ato no zany raha vao tsy Kristy no dia misy retenu foana ao anaty négociation io fa raha vao Jesosy no ekeny isam-baravarana mivoaka amin'ny crise isika ka eto mpamaranana de zao rehefa malala nasehon'Andriamanitra ny faminaninany amin'ny hoavy ny tantaran'ny firenena rehetrarehetra ambony tany izay mitotongana fa raha le zanak'ondry no mitresa toka am'rambaravarana eto Madagasikara de tafavoaka ihany izy ary lasa afaka fanandevozana ary miditra tany Kanana izy ny Kanana sady aranofo no ara-panahy zay le tondra dronosy tantely no sady mitondra fanafahana amin'ny ara-panahy fatorana rehetrarehetra zay zany ny tena apetraka any amin'ny rahalahy mialohan'ny ity fandarany ity tapitra amin'ny heriny fa zao rehefa malala raha misy te eo naminay na mifandiny asotra masina zany na am'izao fandarany zao zany dia isaky ny alahady amin'ny 8 hatramin'ny 9 sasany sy isaky ny lakamisy amin'ny 4 hatramin'ny 9 raha mahitinareo eo atampony eo soraka eo ambanimbany kely ny fasany ray niaro misy trano avo zay eo ny hoe zany eo amin'ny tampony sotry avy eo ambany sotry eo zany miaraka amin'le pavé miakatra amin'ny pavé de le trano mihitsy no misy tampony misy voromahery zay eo ao zany ny fionana aminay raha mitady mba eona aminay nareo nizaniza de azonay raisina averiko le fotoana isaky ny alahady amin'ny 8 manomboka amin'ny lahady zao zany lahady amin'ny 8 hatramin'ny 9 sasany de ny lakamisy hery no avy aria amin'ny 4 hatramin'ny 9 mba afahantsika miserasera ho amin'ny fandinihana soratra masina teny famaranana tsy ny amarana kosa namana fady ao amin'ny tantara faharotoko fa 9 andiny fahavalo teny fikasana mafinahitra izy ty eo ny faminanina andresany amin'ny rahalahy teo fa Andriamanitra koa manome faminaniny amin'ny vahaolana atao amin'ny soratra masina zao ny voalaza tantara faharotoko fa 9 andiny fahavalo tsy maro be ve ny Etiopiana sy ny lobita ary tsy maro be ve ny kalesiny sy ny mpitaingotsovaliny nefa nono ny akinanao tamin'ny Jehova de natolony teo an-tananao ireo
ry mpitona fanjakana malagasy na inona problème to anaty firenentsika ity na maro taky ny ahoana ary ny olany eto Jehova mahavaha izany magataka anareo mpitondry izay sy mpitantana am'izao firenena zao am'izao tsika miteny zao ao aminareo ny lakle raha mitodika any amin'Andriamanitra isika miantso an'Andriamanitra hiditra am'izao krizy zao tsy firenena tsy atokon'olona tsy atoko politika fa Andriamanitra dia ivaraky le teny teo tsy marobe ve ny Etiopiana ny lobita ny kalesy sy ny mpitaingo tsovaly na inona zavatra misy eto amin'ny firenena Andriamanitra ny mamahasika dia le antso namana fidy teo raha misy amintsika te iona aminay te antso any telefona dia efa mpiseo reny ny telefona ry soraka trisaka alakamisy izy teo namana fidy amin'ny 8 ka hatramin'ny 7 sasany ny alahady zay ary isaka alakamisy amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 afaka miona isika am'izao zavatra zay namana fano azo etaka dia misaotra anao misaotra ny mahativia mampiatrany hoe misaotra tompoko tapitra ihany koa ny fandarana amin'izao alina izao kasitrahana ianareo amin'ny rahalahy kasitrahana tozany ihany koa ny teknisianina rehetra zay niarany salata amin'ny fandarana ary indrindra isika mpijery zay nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana mametraka ny manam-pitafa manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy amin'ny heriny toy izao ao anatin'ny fandarana fahavalo sady farany amin'izay andeha-pandarana fampiavanana iarahana amin'ny ekipa laika izay veloma tompoko